Mampitombona ho amintsika nery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra dia rahantsika mamaky ny Salamo 7:20. Salamo 7:20 ny andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina. Salamo 7:20 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah no mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Rahona sy aizim-pito no manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana no fanorenany seza fiandrianany. Misy afo mialoha azy, ka mandevona ny fahavalony manodidina. Mahazava izao tontolo izao ny elany, mahita izany ny tany ka miorooro. Ny tendrombohitra miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah, dia eo anatrehan'ny tompon'ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany, ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Amen. Ataontsika ny hira firana fanampy ny laharana 10, ny andinin'ny 1 sy 2.
mivavaka isika ary. Ry Tompo Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, feno fiderananao izahay amin'izao fotoana izao satria mbola notahianao sy nytantananao izahay nandritry ny tombonandro izay natolotra ho anay iny. Misaotra Tompo satria tafahoana soamantsara eto izahay ary mitsangana eto amin'ny tranonao masina, mitsangana eto amin'ny tempolinao masina. Tsy noho ny aminay izany fa noho ny amin'ny fahasoavanao sy ny fitahianao anay hatrany. Tonga eto izahay midera, mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao satria masina tokoa ianao Andriamanitra. Masina ny anaranao, masina ny herinao, masina ny fitantananao ary masina ny voninahitrao ry Tompo Andriamanitra rainay. Tonga eto izahay manondrika ny lohanay satria fantatray fa ianao ilay be voninahitra no angatahanay hanatrika anay feno amin'izao fotoana izao. Ianao Jesosy Kristy ilay efa nitantana anay tsirairay avy tao anatin'ny adidy sy andraikitra maro samihafa izay efa nisahaninay na nirahanao anay tamin'ity andro androany ity, dia tonga eto izahay ankehitriny hiaraka hidera sy hankalazanao, hanome voninahitra anao ary indrindra Tompo handray ny anjaranay avy aminao. Ankehitriny Tompo dia mangataka ny fanahy masina izahay mba hanenika feno izao fivoriana izao, mba tsy hisy faharatsiana hiditra eto Tompo, fa ny fahamasinanao kosa no ameno anay tsirairay avy. Ianao fanahy masina no andrandrainay, ameno anay tsirairay avy reto hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra Tompo, na izahay tonga manatrika eto na ireo rehetra izay manaraka amin'ny tambajotra serasera. Izany rehetra izany Tompo dia apetraka feno am-pelantananao indrindrindrindra ity fotoana izay atokanay ho anao ity, mba hoanitra kasitrahany eo anatrehanao ny zavatra rehetra izay ataonay eto. Ary sitrakay Tompo ny anambatra izany vavaka izany, amin'ilay vavaka izay nampianarinao anay manao hoe: rainay eo izay any an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie fanjakanao, atao anie sitraponao etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anona saza ao anay, ary mamelany elikay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Afaka mipetraka ny fiangonana. Eo am-piomanana amin'ny famakinan'ny soratra masina dia ataontsika ny hira FFPM 590, ny andininy voalohany sy ny faharoa. FFPM 590, ny andininy voalohany sy ny faharoa. Mbola hiaraka mamaky ny teny soratra masina isika, arak'izay hitantsika eo amin'ny Daniela. Daniela toko 7, ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Daniela toko 7, ny andininy 420 ka hatramin'ny 720. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. 70 herinandro no voatendry ho amin'ny firenenao sy ny tanànanao masina, ahatapaka ny fahadisoana sy ny hanampiana ny fahotana, ary anao fanavotana noho ny heloka sy hampiditra fahamarinana mandrakizay, ary anisy tombo-kasen'ny fahitana sy ny faminaniana
sy hanositra izay masina indrindra. Koa aoka ho fantatrao sy ho azonao fa hatramin'ny voahan'ny didy hanavaozana sy hanamboarana ny Jerosalema ka hatramin'ny Mesia Andriana dia ho 7 herinandro sy 280 herinandro hanamboarana indray ny lalana sy ny hady dia amin'izany andro mampahory. Ary rehefa afaka ny 280 herinandro dia ho vonoina ny Mesia ka tsy hanana ary ny vahoaky ny mpanjaka izay ho avy dia handrava ny tanàna sy ny fitoerana masina ary ny farany dia hisy safotra ary hatramin'ny farany dia hisy ady sy fandravana voatendry ary hanorina fanekena ho herinandro amin'ny maro izy ary ampitsahatra ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra hafa hatramin'ny atsasaky ny herinandro ary amin'ny helatry ny fahavetavetana no hiavian'ny mpandrava hatramin'ny fahafonganana voatendry izay ahidina amin'ny mpandrava. Amen. Hotohizana ny vaky-teny izay hita ao amin'ny Romana 5:1-9 hatramin'ny 11. Romana 5:1-9 hatramin'ny 11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fony mbola tsy manan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty hamonjy ny marina, fa angamba izy ihany ny sasany samy maty aza hamonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa maika aza ny hamonjy antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny. Rehefa no hamarinina tamin'ny rano isika, fa raha fony mbola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny hamonjena antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika, izay nahazoantsika ny fihavanana ankehitriny. Amen. Lioka 7:20. Lioka 7:20 andiny 7:30 ka hatramin'ny 7:70. Ary rehefa hitantsika izany dia vakintsika eo am-pitsanganana. Ary ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy nahantona teo ireo dia niteny ratsy azy ka nanao hoe, tsy anao va ny Kristy? Vonjeo ny tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ny anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe, hoy ianao koa tsy mba matahotra an'Andriamanitra? Na dia izao samy voahelika izao aza. Ary marina ny hamelohana antsika satria mandray ny valy nataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy nety na dia kely akory aza. Ary hoy izy, Jesosy eo, tsarovy rehefa any amin'ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa, any io ny ananao amiko, any am-paradisa. Ary rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina dia maizina ny tany rehetra ka nahatratra amin'ny ora fahasivy izany, satria ny hamaizina ny masoandro ary nitrehatra ny sasaka ny hevitry ny lamba teo amin'ny tempoly. Ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe, raiko, eo an-tananao natolotry ny fanahyko. Ary rehefa niteny izany izy dia afaka ny ainy. Ary ny kapiteny raha nahita izany zavatra tonga teo izany dia nankalaza an'Andriamanitra ka nanao hoe, lazaiko tokoa fa marina io lehilahy io. Ary ny vahoaka rehetra izay vory teo mba hijery izany ary nahita ny zavatra tonga teo dia niverina nitehitratra. Fa ny olom-patany rehetra sy ny vehivavy izay nanaraka azy avy amin'ny Galili dia nijanona teny lavidavitra eny nijery izany zavatra izany. Ray masina Filas
hiaraka ivavaka isika. Misaotra anao izay ry Andriamanitra iray anay fa mbola nomenao tombonandro izay ahafahanay indray nandray ny teninao, mihaino ny teninao ankehitriny. Misaotra satria mbola nataonao anisany ireo olona afaka hiaino an'izany izahay. Ny mpanomponao izay tory izany aminay dia ny fanainao masina no hitoetra ao aminy, hilaza ny sitraponao ka mba hoentinay indray izany miaina amin'ny fiainanay andavanandro fa tsy ho andalo fotsiny ihany ato aminay. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana ianareo. Ho amintsika rehetra ny fahasoavany mba ny fiadana amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Luka 4:20. Amin'ny fomba fanoratry Luka dia nisy natao hoe eso na natao hoe ironia. Luka 4:20. Amin'ny fomba fanoratra zany eo amin'ny literatiora hatramin'ny ela zany hatramin'ny Aristote zany dia misy natao ironia fomba fanoratra ka eso teny le olona miteny ihany ny voany nataony. Jerentsika aloha ny zavatra voalaza zany amin'ny io Luka 4:20 io zany. Raha mahitsika amin'ny andininy fa 20 ny andininy fa 17 koa dia nisy vahoaka betsaka ny tomana izy amin'ny andininy fa 17. Io zany misy natao hoe ironia na eso teny. I Jesosy mijery dia nanao hoe ry zanaka vaviny Jerosalema aza mitomany hafa mitomany ny tenanareo. Zany zany natao ironia dia misy zavatra mifamadika zany. Eso teny zany. Ary zay zavatra mitranga eto hoe ny famontaniana petraka Jesosy dia iza moa no tokony tomaninareo za sa nareo. Ny olona zany tsy mahafantatra zany inona no tokony tomanina. Ianareo sy ny fahotanareo no tokony tomaninareo fa tsy za, fa madika zany le tomany. Ianareo neny maty fa tsy za. Zay le ironia ao anatiny na eso teny zany. Zay mahatonga amin'i Jesosy hoe mitomany ho amin'ny zanak'avareo sy ny tenanareo fa ianareo very no mampalahelo fa tsy za mihitsy. Zay zao zany eso tsoratra na eso teny anankiray. Ny faharoa koa zany ny eso teny eo koa zany anatin'izay ry zanaka vaviny Jerosalema. Jesosy zany efa mahafantatra hoe potika Jerosalema afaka ataona vitsivitsy aorinan'io. Zay no tokony tomanina. Ny eso manaraka amin'ny andininy fa 5:30 ka hatramin'ny fa 7:30. Ao ndray misy hoe namonjy ny sasany izy fa ny teniny ary tsy hainy vonjena. Nefa izy milaza tena ho Kristy. Io ndray zany ny eso manaraka. Ny eso teny zany dia zavaka mifamadika ataon'ny mpamoratra. Dia mampieritreritra hoe iza moa no tokony vonjena. I Jesosy sa isika. Iza ny valin'izao na ny valin'izay. Ile olona mpanaraby ve no tokony ho vonjena sa i Jesosy. Ary zay le olona manaraby eto ny olona izy ny teny nandatra mihitsy. Namonjy ny sasany fa ny tenany tsy hainy vonjena. Vonjeny tenanao. Zay zany le zavatra mifamadika zay zany atao ironia. Malentendu koa. Iza moa nandehanan'i Jesosy Kristy ho vonjena. Ianao miteny ratsy io, ianao miteny foana io no vonjena. Fa tsy Jesosy mihitsy. Zay zany zavatra mifamadika. Misy zavatra be dia be mifamadika zany ao. Zay natao hoe ironia rehefa manao littérature nareo dia jerenareo natao hoe ironia. Amin'ny narratologie dia hitanareo hoe zany no dikany hoe ironia. Le olona miteny ihany voan'ny teny ataony. Raha vao zay ny zavatra dia ironia ny filazan'izay na eso teny. Ary mbola misy anankiray fahatelo.
mbola karazana Yeso ihany amin'ny fomba fanoratra rehefa ho faty manko ny olona amin'ny azo fijaliana tsy maintsy apetaka eo ambonina atao hoe inscription amin'ny teny latina hoe inona ny antony namonoana azy. Ny olona ambony amin'ny azo fijaliana tamin'izany fotoana izany dia olona tena fatritran'olona, tena tokony soratra ao mihitsy hoe namon'olona manjato, nivadika tamin'ny fanjakana Roma aminy olona ratsy fanahy. Fa na ny Jesosy ina ny soratra teo izy amin'ny 7:30 ina amin'ny soratra tao izy ity ny mpanjakan'ny Jiosy. Zay zao ny zavatra mifamadika. Olona jiola rendamina atao fantsena amin'ny azo fijaliana izany. Ary fantsena amin'ny azo fijaliana izany tsy ny olona rehetra natao an'izany fa olona noelon'ny Romanina ihany. Amin'ny Jiosy koa fady izany satria tsy milevina ampasan-drazana ny olona miantona amin'ny hazo. Dia le olona manantona ny Yesu zany izy ihany no vo satria i Jesosy moa mpanjaka marina sa tsy mpanjaka. Izy ireo mieritreritry hoe fanesoana azy nambetra mody mba mpanjaka aloha petaka eto mpanjaka ve dia maty aloha soratana hoe mpanjaka rangahy eo ambony a. Kanefa izy marina no mpanjaka. Zay le zavatra mifamadika zany ao anatin'izay. Ary ny faharoa le resahako teo hoe ny zavatra ratsy be ny tokony mipetaka eo fa zavatra tsara indray no mipetaka teo mpanjaka le olona ity. Zay zany zavatra ironie du sort zany ilazana an'izay hoe Yesu teny zany misy zavatra mifamadika zany ao anatin'izay. Ary zay no nahatonga le miaramila me azo koa ny miaramila hoe raha ianao ny mpanjaka amin'ny Jiosy dia vonjeny ny tenanao. Mbola ironie koa zany satria ny mpanjaka dia tsy maintsy anaovany miaramila parady tahaka ny olona manampahefana rehetra zany misy honneur. Dia ny honneur ny Jesosy hafa dia miaramila manaraby azy. Nefa zay indrindra ny tokony atao rehefa misy mpanjaka tsy maintsy mandray anjara ny miaramila. Fa hafa kely ny azy. Misy zavatra mifamadika be dia be za amin'io fa ajamintsika eo. Misy zavatra mifamadika be sady izo ny tsy izy sady marina ny tsy marina satria ny mpanjaka tsy maintsy misy miaramila foana eo akaikiny. Dia nisy miaramila tokoatra ny eo akaikiny fa nanaraby azy. Misy zavatra mifamadika be dia be zany ao fandinika amin'ny Luka 7:20. Fa ny lohahevitra antsika dia milaza hoe Kristy maty hamonjy ny ratsy fanahy. Manomboka tsika amin'ny 7:30. Kristy maty mamonjy ny ratsy fanahy marina i Jesosy. Fa tady tsara fa tsy ny ratsy fanahy rehetra. Ratsy fanahy tahaka ny ahoana moa ny vonjen'i Jesosy. Nisy olon-dratsy ozy izany tena mipetraka eo zany le hoe olon-dratsy amin'ny 7:30. Olon-dratsy mihitsy ireo. Ireo zany ao ka mazava tsara fa na le tankavana na le tankavia samy olona tsy manjary. Olon-dratsy mpamono olona ireo. Mazava be zany. Fa maninona ny zava-misy no tsy milaza fa nivonjena daholo izy anankiroa. Ny ratsy fanahy mihaiko eloka ihany no vonjena fa tsy ho ratsy fanahy rehetra mandehandeha io satria le anankiray zany raha ianao ny Kristy dia vonjeny tenanao sy zay. Fitiavany tena zany ny resahamy tamin'i Jesosy ary mbola misy koa doto hoe raha ianao ny Kristy mitovy amin'ny nataony lohan'ny mpisorona ihany mitovy amin'ny nataony miaramila ihany ny anazy. Resaka intérêt no iresahana amin'ny Jesosy. Tandremo fitadiavana tombontsoa mandeha mivavaka io resaka intérêt ny azy. Intérêt koa ndanina mivavaka fa intérêt mandeha mankaiza. Eto zany tsika mahay mampitaha tsara fa intérêt koa ny an'le anankiray fa ho hitantsika ny mampiavaka azy. Namaly le anankiray izy ny amin'ny 7:40. Mba vakitsika hoe ny 7:40 sy ny 1:70. Fa namaly kosa ny anankiray sady nananitra namany koa hoe moa ianao tsy matahotra Andriamanitra na dia izao samy voelika izao aza. Ary marina na milona antsika satria nandray ny valina ataontsika isika. Fa ity lehilahy ity kosa tsy mba nanao zavatra tsy mety na dia kely akory azy. Itsika aneo izy tamin'ile namany. Ara-dalàna raha mijaly isika. Itsika tena nanao, tena naditra, tena namon'olona, ratsy fanahy. Fa ity lehilahy ity izy tsy nanao an'izany. Ianao ve tsy matahotra an'Andriamanitra izy tamin'ile namany? Nefa zareo samy tsy matahotra an'Andriamanitra, matoa nanao ratsy.
fa efa manao dingana le rangapy ty zany efa manomboka matahotra an'Andriamanitra izy miantony azy fijaliana efa misy dingana nataony zany nivoaka tamin'ny vavany hoe anao ka tsy matahotra an'Andriamanitra nefa zareo samy tsy natahotra an'Andriamanitra teo zany hoe io zany le hoe raha tsy fanahy miaikeloka hoe anany fahadosoana rary ny ah raha very rary ny ah raha ampijaliana rary ny ah raha vonoana rary ny ah raha tsy manana fiainana mandrakizay mila miaika an'izany aloha tsika vao vonjena fa tsy hoe raha tsy fanahy isan'andro edy ny vavao any ampanotana sesika isan'andro fa tsy hibebaka eo ianao ny raisiny eo fa tadio le jiolahy teo nkavia le zavatra nangatahana io nafantarinao Andriamanitra hafa ny fijery ary na zare mampianatra na ampianarina mamresaka an'io dia gaga ny mpianatra hoe misy zavatra tsy takatry ny lojikatsika nataon'i Jesosy Kristy teto ny fangatahan'le zalahan-kavanana dia hita amin'ny 2:7 vakitsika ahoana hozy izy Jesosy tsarovy aho rehefa ana amin'ny fanjakanao ianao ny raha tsy fanahy mino ny fanjakan'ny lanitra mino ny fiainana mandrakizay koa no vonjena rehefa tsy mila an'io koa ianao a tsy voavonjy fa mila miaikeliko na sady mino hoe tsy eto amin'ny fiainana be dia be ny olona mankaty am-piangonana fa tsy mieritreritra hoe mankaiza izy miala eto fady mandeha mivavaka izy mahazo valim-bavaka izy mitsangana isam-bolana izy a fa tsy mieritreritra no hanan-danitra mihitsy izy fa le zalahy ty zany a nangataka ny lanitra inona tsy mampitovy ny fangatahan'izy ireo le anankiray ry ambony vonjeny ny tenanao sy izahay ary zay mahafahafa n'Andriamanitra isy eso teny koa na ironia raha tsorona zany zavatra nangatahan'ny zalahy dia izao le ankavia nangataka fiainana ety an-tany ny anazy zany a avotra izy a raha tena Kristy le rangaty ty dia lasa zay mitsoketo zay telylahy nangataka fiainana ety an-tany azotsika rehetra ve zany fa le ankavanana ina nangatahana fiainana nan-danitra eo amin'izay mahatonga ny lojika tsy manaraka ny lojikatsika le lojikan'ny Kristy satria nahazaha maha-olombelona tsotra fotsiny tsy matakatra ny saiko a tokony samy nomena zareo le ankavia zany tokony tsofony Jesosy dia lasa lahy zany mbola manao lavia nefa ianao tsy tafiditra an-danitra satria tany nangatahanao azonareo le mahafahafa an'le izy fa le rangaty ty tonga dia neny hoe anino ianao amiko any amin'ny paradisa ity zany a voinona moa ny fiteny voadobla sady tsy azo ny ary iny tsy azo koa ny taty satria maty izy azonareo ve le zavatra tsy manaraka lojika raha ny lojika tsotra fitsaran'olombelona atao hoe tsy miangatra tokony samy mahazo ialany nangataka fiainan-danitra mahazo rangahy ny rangahy nangataka fiainana tany mahazo koa ianao fa tsy mahazo lamitra mbola ny ampisazy hoe tsy azonao koa le ty amin'ny tany ary zany lojika an'Andriamanitra zany voadobla izy a sady tsy tafiditra ary no tsy azo koa le mbola andehandeha kely aty ambonin'ny tany fa ity anino anao amiko amin'ny paradisy ary zay le zany hoe tsy ny raha tsy fanahy rehetra kory no vonjena ka hialokaloka isan'andro ianao tsy bebaka ianao tsy hivoatra ianao dia mijanona fotsiny hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina sy ny hoe mivavao anay mpanota eo ihany satria matetika manko a ny tapahantsika le teny hoe tsy avy antsony marina fa ny mpanota nasitsika tsy anelanelana dia malasa manahoana le izy ao am-piangona zany feno olona misy an'le tsy avy antsony marina fa ny mpanota tsy bebaka ary betsika ny olona makana am-piangonana tsy mibebaka nasiny tsy ao isan'andro zay mbola mpanota isan'andro foana izy isan'andro mandra-patonga ny andro ialana aty ambonin'ny tany izy a mbola mijanona amin'ny toerany foana izy fa tsy mety mivoatra ka tsy izay mihitsy le raha tsy fanavonjen'i Kristy fa ny aikeloko izy ny anantena lanitra izy ny angavy ampidirina anan-danitra izy ana amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay no raha tsy fanavonjen'i Kristy ary zay mahatonga ny Kristy miteny misy roa miara-matory ny ray raisina ny ray tsy raisina misy roa mitoto vary ny ray raisina ny ray tsy raisina zay ny dikany hoe ankavanana sy ankavia teo fa tsy ny olona rehetra mizesta ho tsara fanaham-panota rehetra akarin'Andriamanitra fa izay miaikeloko ka mino ny fiainana mandrakizay
satria samy ratsy fanahy reo, tsisy mampiavaka an'ireo, samy mpamon'olo reo. Fa ny mampiavaka azy a dia izay anankiray na tsiana na fahatahoran'Andriamanitra dia niekeliko izy ary nangataka lanitra izy. Fa nanankiray a mbola tehanao lavieto ihany a mijely mitovy amintsika eo ihany dia aloha roa mbola revireveto ory Jesosy aby raha vitanao dia aloha roa mbola andehandeha ihany aloha, mbola andehandeha ihany aloha. Kanjo a sady tsy azo ny lanitra tsy vita koa le mbola andehandeha, sao dia tratran'izany koa ianao, tsy mety miova io, sao dia mba tratran'izany koa ianao. Fa Andriamanitra mahafony zanany hamonjy ny ratsy fanahy. Rehefa tonga tamin'ny ora fahaenina ny ora jiosy dia ampina enina temintsika. Ora fahaenina zany a 12 zany 6 plus 6 amin'ny 20 zany i Jesosy mifantsika io zany. Nandritra ny adiny 3 maizina ny tany aman-danitra. Hatramin'ny ora fahasivy izy, fahasivy zany a ampina enina 15 heures. Ny aizina amin'ny bokin'ny Amosa dia manambara ny fahafisaonany, fahafatesany zanaka lahatokana. Any amin'ny bokin'ny Amosa misy an'izany, fahafatesany zanaka lahatokana ny dikany aizina. Andriamanitra misaona ny zanany. Nitsitra ny sasaka ny hevitra masina sy ny hevitra masina indrindra tamin'ny tempolo misy rideau mampisaraka azy, nitritra io marika fa ny olona rehetra dia mahazo miditra amin'ny fitoerana masina. Ny olona rehetra zany amin'ny fahafatesany Jesosy dia mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mahazo miditra koa ny jentilisa. Zay ny dikany hoe mitritra ny hevitra masina teo amin'ny tempolo. Jesosy ny teny mafy raiko an-tananao no atolotro ny fanahiko. Zany hoe Jesosy Andriamanitra azy tsy maty mihitsy raha tsy izy no efa manaiky na dia maty kapokara dia nanaiky izy, izay le manolotra ny fanahy. Manaiky izy hiala amin'ny aina ao anatiny ao. Amin'ny maha-olombelona azy mety maty izy fa mandry azy jony fa Jesosy sady olombelona eo Andriamanitra. Mila manaiky izy ho faty zay vao maty. Ary zay zany mahatonga le olona raha tadidinareo namorona le film hoe Passion du Christ iny zany a, fijaliana efa faratampony nataony satria le karavasy ataony zany a efa mandrombotra hena amin'ny lamosina dia miala daholo ny hena amin'ny lamosina, mbola velona ihany le ry. Ny dikan'izany dia hoe misy le teny soratra masina hoe Jesosy tsy maty mihitsy raha tsy izy efa manaiky ho faty na dia farany mijaly io ary, dia manaiky izy rehefa ampy amin'izay ny fijaliana. Izay ny dikany hoe nanolotra ny fanahy. Izay no mahatonga ny film iny manakaiky ny zava-misy marina satria efa rotodrotika izy mbola tsy maty ihany satria Andriamanitra izy. Ao anatin'izany fahafatesana zany a dia tafiditra ny jentilisa isika zany sololo le miaramila tena, le kapiteny teo amin'ny solo ny jentilisa rehetra, isika tsy jiosy rehetra. Marina io lehilahy io izy. Solo tenantsika sahady zany a ino any Jesosy ho marina tiarina ka andray ny Jesosy le hoe le miteny hoe zaho ny lalina sy fahamarinana ary fiainana. Efa tandindony zany le olona miteny hoe marina io lehilahy io. Ary zay le hoe Jesosy Kristy mamonjy ny ratsy fanahy. Ny bokin'ny Daniela ny vakina teo dia milaza ny vanim-potoana telo teo amin'ny zanaky Israely. Ny vanim-potoana voalohany 70 herinandro, 70 taona ny dikany hoe 70 taona babo tany Babilôna ny zanak'Israely ravo amin'ny tempolo voalohany. Isy fotoana hoy izy ny anjely tany amin'ny Daniela havozina indray Jerusalema dia amboarina, nody indray ny jiosy, mody amin'ny tamin'ny jiosy. Dia rehefa avy tonga i Mesia andrina tamin'ny didon'ny Jesosy. Rehefa tonga elaela Mesia andrina dia ho vonona, soratra ao zany manambara ny fahafatesan'i Jesosy. Rehefa maty Jesosy izy aorinan'io, ho avy ny vahoaka ny mpanjaka nrava ny tanàna sy ny fitoerana masina, rava fanondroany indray Jerusalema sy ny tempoly tamin'ny taona 70 taorian'i Jesosy Kristy. Ary ho tsahan'ny jentilisa ozy izy a ny tanàna masina mandritra ny fotoana zay teneniny eo, le fotoana moa tsy ara-baky teny. Ary marina zany satria Jerusalema nipetrahany arabo nandritra ny 10 taona. Après deuxième guerre ny SDN, Société des Nations, namerina ny jiosy mankany Jerusalema. Tafaverina ny Jerusalema ny jiosy. Ny arabo reo, Gaza reo a palestinienne filaza azy dia nakasisitsisiny.
saingy ny toerina misy ny tempolin'ny Jerosalema dia inona ny ao izay tsy afaka mandrika androany moské dommankedebe ny ao ilay teneny Daniely hoe mandra-patapitry ny andron'ny jentilisa dia ho tsahana amin'ny toerana masina hitsaky tsara mandrika androany tsy naorina tempoly ao Jerosalema ny zanak'Israely satria mbola teniny amin'ny Daniely io hoe mbola andron'ny jentilisa zao rehefa tapitra ny andron'ny jentilisa zay vao hisy tempoly ao Jerosalema. Ny fanavotana nataon'i Jesosy Kristy dia amafisy ny Paoly apôstôly amin'ny Romanina toko 5 ny 9 ao mihitsy misoratra le hoe ratsy fanahy koa izay hitantsika tamin'ny lioka teo hoe itsika ozy izy dia olona ratsy fanahy olony ratsy misoratra amin'ny lioka toko 3:7 fa ny Romanina toko 5:1 dia milaza ny koa ahoana ozy izy fa fonony tsy mbola nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'androny amonjy ny ratsy fanahy ny 9 fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy na mbola tsy teraka ary ianao efa maty amonjy ianao Kristy ary zany ny mahandriamanitra azy le sorona nataon'i Jesosy ela be tany mbola manan-kery amin'ny olona rehetra mbola ho avy hatramin'ny zafikelinao zafipaladia zay mahafan'io raha tsy mety lefy sorona tsy mety tapitra fa fisoronona mandrakizay mahavonjy ny ratsy fanahy rehetra fa misy condition ozy sinakanao mibebaka ianao mino ny fiainana mandrakizay ianao dia mbola tratra ny foana ianao mbola ianao ratsy fanahy io izy efa maty amonjy ianao Kristy taloha be tany mbola ampiny koa amin'ny 10 hoe fa raha ambony fona fahavalo aza isika efa nampihavanana tamin'ny Andriamanitra tamin'ny nahafatesana efa nampihavaminy mbola fahavalo raha hoarina ankehitriny zany ny zanakao any miady aman'olona any lavitra any amin'ny dego any Andriamanitra ty zany efa mikarakara na ny ray aman-dreninao mikarakara fampihavanana ho anao efa ny fona ho an'le olona izy ianao mbola tsy ny fona kory ary zay le Kristy maty amonjy ny ratsy fanahy fa aza mijanona ho ratsy fanahy foana ianao ho ratsy fanahy hatrany ianao zay midikana fa tsy ho voavonjy tahaka ny jiolahy teo ankavia koa ianao fa meteza ianao hiova amin'izany faharatsianao zany dia hamonjy ianao Kristy. Amen. Iarako vavakantsika ary tompoko ry Tompo Andriamanitra renay io manondrika ny lohanay izahay eto anatrehanao satria izahay tsirairay avy reto dia efa very noho ny fahotana sy ny hevitra rehetra izay mampisaraka anay aminao izahay reto Tompo no atao hoe ratsy fanahy satria efa miteny ratsy ny anaranao izahay mifona aminao izahay ry Tompo noho ny amin'ny tsy fahatanteranay rehetrarehetra ny fijoroanay vavolombelona izay tsy tanteraka teo amin'ny fiainanay misaotra noho ny amin'ny hafatra izay atolotra ao anay ankehitriny satria mampatsiahy anay ianao amin'izao ankehitriny izao fa izahay tsirairay avy reto dia tokony hibebaka amin'ny ratsy rehetra izay efa vitanay hatramin'izay izahay Tompo ary izay zavatra rehetra tsy araka ny sitraponao dia entinay eto anatrehan'ny azo fijalianao amin'izao ankehitriny izao ny ady rehetra izay efa nataonay na ny volenay tao amin'ny namanay ny faharatsiana rehetra izay nataonay tamin'ny manodidina anay
na izahay sam'izahay aza tompo dia nifandringana izany indrindra no angatahanay famelana avy aminao. Ankehitriny koa izahay dia miaiky ny elokay eto anatrehanao satria izahay reto na dia efa nanombo anao teo amin'ny azo fijaliana aza dia mbola manohy izany faharatsianay izany izahay amin'izao ankehitriny izao. Tsy miezaka akory mipanjina ny tavanao sy ny famonjena izay efa vitanao teo amin'ny azo fijaliana fa dia manamafy ny fonay. Ankehitriny Jesosy ô, triaro ny fonay ary ingane ianao no hitoetra feno aty anatinay. Sasao madio izay Jesosy afa-keloka ary afao ny fahotanay rehetrarehetra mba ho tena adio izahay eo anatrehanao ary ny lasa rehetra izay efa vitanay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao tompo dia ho fafahanao izany ka ny ranao soa no angatahanay anasanay tsirairay avy ny fonay rehetrarehetra, ny fanahinay ianao no angatahanay anadioanay tsirairay avy amin'izany rehetrarehetra izany. Ankehitriny Jesosy dia manamafy kosa izahay fa mino izahay ny fanjakan'ny lanitra, mino izahay fa hainao Jesosy Kristy ilay efa namonjy anay, nanolotra ny ainao ho famonjenanay tsirairay avy no efa nahatanteraka ny famonjena teo amin'ny azo fijaliana. Ka ny fahotana izay nampisaraka anay taminao Andriamanitra iray no efa noravahanao Jesosy Kristy ary tonga ianao ho fampihavanana ho an'ny rehetra. Manavao izahay ankehitriny ny fanoloran-tenanay, ny fonay, ny fanahinay, ny vatanay, ny fiainanay iray manontolo, ny asa aman'andraikitra rehetra izay efa ampanirahanao anay tompo dia ataonay izany rehetrarehetra izany ho voninahitra ny anaranao masina irery ihany. Ka tsy izahay tsirairay avy tompo no hitanao, no hitan'izao tontolo izao fa ny voninahitrao irery ihany, voninahitra izay efa amasinay kanefa noho ny tsy fahamendrehanay tompo dia angatahanay aminao izany mba ianao no anamasina ny anaranao amin'ny manodidina anay. Ka tsy izahay no hitan'ny olona fa ianao sy ny voninahitrao irery ihany. Ankehitriny Jesosy malala dia ny fiainanay iray manontolo no apetraka feno am-pelantananao. Engane ianao fanay masina no hitoetra feno aty anatinay, hanazava ny lalanay. Ny teny rehetra izay efa norenesinay na teto amin'ity pilipitry ity izany tompo, na tamin'ny alalan'ireo mpanomponao maro samihafa izay efa nirahanao hitory ny teninao, dia ho teny hirakitra aty anatin'ny fonay izany mba ho tena velona ho anao izahay Kristy. Ary ankehitriny tompo dia angatahanay ihany koa ianao amin'ny fiainanay andavanandro mba sy hitantana anay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Dia noho ny amin'ny anaranao Jesosy Kristy no mbola hanonanay izany vavaka izany. Amen. Ry havana malala reso am-pifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika. Hoy ny tompo, fitiavana mandrakizay ny tiavako anao, koa izany nampaharetako ny famindram-po anao. Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota hamonjy antsika mba ho tonga famarinan'Andriamanitra ao aminy kosa isika. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavelany elkareo midy eran'ny tompo. Sambatra ny olona izay voavelany ely sy voasarina, sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehovah ely ary tsy misy fitika ny fanahy. Petraka ny fiangonana. Dia isika ry havana anamafy ny fanoloran-tenantsika amin'ny alalan'ny rakitra. Ataontsika eo mpanaovana ny mpanatazana ny fanatitra ny hira FFPM 700. Yeah.
mitsangana isika n'olon-drakitra. Tonga eo amin'ny fotoana anatanterahany sampana tanora kristianina ny afatra ankira ho fanomanantsika sy ho fiakarana izy ireo ety amin'ny altara dia ataontsika ny iray FFPM 370 370. Misy moa ny fitaovana vaovao natolotra azy ireo efa nentina mbavaka atao amin'ny trano fisainana tao misaotra ny mpikarakara nanolotra izany. Ivavaka tsika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra eo misaotra anao zahay. Menao zao ampampitaona zao indray ahafanay manatanteraka ny afatra ankira ampitaina ho an'ny reto vahoakanao reto. Atrehofeny zao fotoana zao voninahitra ny anaranao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy no nanonana sy hanaovana izany vavaka izany. Amen. Kristy maty amonjy ny ratsy fanahy. Ny sampana tanora kristiana izay misy ny rantsana ny antsany 10 alindary avana no atanteraka indray izao afatra ankira izao. Ny tena hain'ny kristiana ao anaty baiboly ry havana dia ny Jaona 7:9 manao hoe fa toy izao tsy havan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra meno azy fa hanana fiainana mandrakizay. Hanana fiainana mandrakizay. Izany ry havana, ny Andriamanitra lehibe indrindra izay ivavahanao, ivavahako, le mame fiainana mandrakizay. Ary tsy vitan'izay ihany fa te hanome fiadanana. Te hitondra fiadanana ho an'ny fanahiko sy ny fanahinao. Raha misy sy matoky an'izany fitiavana izany ianao ry havana, dia hanafaka anao izy. Araka ny toriteny teo ry havana dia tsy natao an'ny olona rehetrarehetra izany famonjena izany. Tsy ho an'ny ratsy fanahy rehetrarehetra, fa ho an'izay mino sy matoky azy no vonjeny.
fa izy dia nanaiky faraka ny tenin' jesosy hoe tsy misy fitiavana mihoatra n'izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany, amonjy ny sakaizany izao sy anao zany sakaizany zany, izay nanolotra ny ainy amonjy asy anao voaombo no ny otatsika izy. Raha ilaina ny aiko izy izy, raha ilaina ny aiko amonjena isy anao natolony zany. Sanatry ry havana amintsika reto nisy ilaza fa anganongano na tantaram-bazaha izany efa nisy zany, efa nisy ny fanenjehana, nisy ny latsa, nisy zany fampitsaliana zany Jesosy Kristy zany. Nororana mihitsy azy izy, nanaiky izy ho ampitsaliana no ninona no ny amonjena atsika tsirairay avy. Impirimpiry moa tsika no mandre feo miantso hoe makanesa ty amiko, ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana fa zany ame anareo fitsaharana. Torentsika zany ry havana fa tsy ainatsika, tsy velomatsika. Move teny efa nanolotra izany tokoa teo anatrehan'ny tompontsika, izay ao anatin'ny adi-tsaina, ao anatin'ny adi-panahy, ao anatin'ny aya tebotebo mandrakariva zany ny ainatsika, fa tsy natolotritsika ilay mangataka sy nandreny feony makanesa ty amiko. Valio ny antsony ry havana fa hamonjy anao sy hanafaka anao izy, antsoa izy amin'ny fotoana rehetra na aiza toerana misy anao, na amin'ny ora inona na fotoana inona. Mpamonjy mora azo indrindra amin'ny androm-pahoriana izy. Samy ry havana sa manao tonom-bavaka hoe tompo enono fitarainako, mitady anao fatratra aho, raha lavitra anao aho tsy mahay manao na inona na inona. Raha eo mamela mangatary havana fifonana, fotoana fibebahana zao, raha tonga tokoa Jesosy ny amin'ny raha lanitra ho voasoratra ny an-danitra ve ny anaranao. Samiry havana mibebaka mamindra fo amiko, amrony fo madio ao Andriamanitra, zany mivavaka nataony Davida. Mangata fifonana fibebahana ho Jesosy hoe tsy mijery aminareo amin'ny androny tsy fahalalanareo aho, fa ankehitriny kosa mandedy anareo mba hibebaka. Efa nanaiky izy nitondro zany hotatsika zany teo ambony hazo fijaliana, nanaiky izy lay zanak'ondrin'Andriamanitra, andatsaka andrany tao a-Kalvaria, anadio sy amafa ny elontsika ry havana. Ny fanekeny amiko sy aminao dia fiainana sy fiadanana, aza misafidy ry havana ny ainao anatin'ny aizina feno fahotana sy fahaverezana, fa maneke an'ilay Jesosy Kristy fahazavana mandehana amin'ny lalam-pahamarinana. Izany planin'Andriamanitra ry havana, ny planin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, tenao sy izao izay andova ny fiainana mandrakizay, tsy tahaka n'ilay jiolahy teo ankavia fa tahaka n'ilay jiolahy teo ankavanana. Ny miandrandra ny any an-danitra ry havana fa tsy ny eto ihany, mandalo zao ry havana, ho potiko zao rehetrarehetra zao, fa kosa ny ao amin'i Jesosy Kristy no maritra mandrakizay. Andeha ry havana, atolotra ho azy ny dera, nilaza ny voninahitra anio amin'ny mpitsaoro mandrakizay, tsy ho sanatria ho amintsika reto no iantsoantso rehefa tonga ny alahady hoe hosana hosana, fiadanana aneo any an-danitra, voninahitra aneo an'Andriamanitra, zany hoe mandeha ty am-piangonana antsika idera sy ankalaza ame voninahitra an'Andriamanitra rehefa amin'ny andro alahady, fa rehefa alatsinainy sy ny andro hafa kosa tsika miteny an'i Jesosy hoe omboy, satria moverina manota indray tsika rehefa manota ry havana dia manombo an'i Jesosy Kristy indray eo ambony hazo fijaliana. Aoka tsy ho amintsika reto zany ry havana, fa sahy anolotra ny fahalototsika, fa nanaiky Jesosy nandatsaka andrany anadio sy amafa izany elontsika izany. Soma masina maty Jesosy Kristy ry havana, vitatreo ve ny tantara? Tsy ry havana,
tsy vita teo ny tantara hoy izy hoe aza malahelo fonareo fa andeha hakanamboatra fitoerana ho anareo ary izay hitoerako no hitoeranareo ihany koa ho an'Andriamanitsika andera sy ny laza ary ny voninahitra ny saotra ny fahefana sy ny hery mandrakizay amen.
zakay kokoa ny asa saranao feo malany izay ilaiko mahity ireo adin-tsaiko feo tehiza izay ao ampo fitiavany ay tsy mbaro tompo iantsonao reko fonizao mbola tsy lino de nataoko tao ambaviko zay miatra milamonakay zay izao miditrao ampoko lay fity natolotrao ay mampitony setoloko fonateo miasa sarako tanay
atrany marokony fahavalo mety amono ny fanahy raha eo ianao ry tompo tsy sy aiaka tompo malalo tompo malalo meteziana tompo eno izao fitarainako izao manitejana ny teoanilana izao miakaikinao ry tompo nomba mamikro paurina feno fiadanana fa izao tontolo izao miovaova trany atrany marokony fahavalo mety amono ny fanahy raha eo ianao ry tompo tsy sy aiaka tompo malalo tompo malalo meteziana.
ray mamelany ady soko mamindrafo amiko eny amoroy fomadeo ao amavao ny lalako fanaiko amasino karotsay ny asoavanao saiko tario anarakany lala masinao ray minoao indrindra manantenako handray ny famelana soa viaminao.
Miara-misaotra ny tompo isika ry havana any amin'izay nahazoantsika ny ombona tamin'ity zoma masina ity. Ny raha-pitso asabotsy dia fahanginana isa-tokantrano isika samy mivavaka miombona ao anatin'ny loha-hevitra manao hoe nalevina ny tompo nisy mpianatra nanana fahasahiana. Ny vaky-teny izay ombonantsika ao anatin'izany dia ny Lioka 7:20, ny andininy 10 hatramin'ny 9:10. Lioka 7:20, ny andininy 10 hatramin'ny 9:10. Amin'ny 7 alina isika ry havana no miombona ao anatin'izany fiainana ny loha-hevitra manao hoe nalevina ny tompo nisy mpianatra nanana fahasahiana. Andeha isika hiara-hitsangana handray ny tsodrano izay omeny tompo ho antsika. Ho tanterahin'Andriamanitra aminareo izao tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo izao. Fiadanana ne ho anareo rehetra ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ne ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Amen. Aoka hipetraka isika hivavaka mangina. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Dia mirava amin'ny fifaliana isika samy ho tahian'Andriamanitra ry havana. Izay tompon'anjara dia miombona amin'ny famaranana ao amin'ny trano fisainana.